Tao anatin'izay fotoam-pialatsasatra izay dia nitsidika tanàna maromaro isika tsy natao diso anjara. Ao anatin'izany fotoam-pialatsasatra izany isika mpanaraka tsy tapaka ny TV Plus Madagasikara dia nentina nitsidika ireny tanàna maromaro ireny amin'ny anio ity ihany koa dia mbola iaina izany fialatsasatra izany isika ary iaina fialatsasatra hafakely satria asa raha fantatrao fa eto Madagasikara eto dia misy lalana tsy alehan'ny fiara, tsy alehan'ny tongotra ihany koa fa rano no mamakivaky azy. Ao andrefana Madagasikara ao no misy an'izany renirano-ny Tsiribiana izany izay lasa lalana mitahiry tantara iray izany lalana anankiray izany ary maromaro no andehanana amin'ity lalana ity izay amin'ny alalan'ny rano ihany teo no anaovana izany lalana izany. Menga aty amin'ny Andrivazo aty baka Atranomorondava any ary dia maromaro ny toerana mahafinaritra hitantsika ao anelanelan'izay toerana izay izay ampiainana antsika tanteraka izany fotoam-pialatsasatra izany, ampiainana antsika ny hakanton'ny natiora, ny rivotra madio, ny hakanton'ny tanàna, ny tantara mahafinaritra ihany koa, ny kolontsaina izay mampiavaka izany toerana izany. Atolotra ny hoe arahabo mba milalitsy antsika rehetra mpanaraka tsy tapaka izao fantarana izao ary dia saina mpanajana isika anaraka ity fantarana ity hatramin'ny farany. Eto Miandrivazo amin'ny lalam-pirenena fahadimy amby telopolo no manomboka ny dia manaraka ny Tsiribiana. Avy ao Miandrivazo 5 amby telopolo kilometatra adiny iray sy sasany eo no aleha amin'ny fiara makany amin'ny tanànany Masikampy. Eo no mandray ny sambo kely Talande. Ny mpitondra sambo no tompon'ny fahalalana eto, fantany ny fiodinan'ny renirano, fantany ny toerana lalina, fantany ireo fasika amoron-drano ary fantany ihany koa ny fiovan'ny rano. Efa vonona ny rehetra, miala moramora eo amoron-drano ny Chalande, milavitra ny tanànany Masiakampy ary manomboka misaraka migadona mahazatra ny mpandeha. Eto tsy ny hafianganam-pandeha ny zava-dehibe fa ny fandehanan'ny renirano. Vao manomboka ny fidinana dia efa miova ny tontolo. Ny lemaka dia solon-toerana tsikelikely ireo avoana, mipoitra ny lavidavitra eny ireo antsana miloko mena. Ireo avoan'izany rehetra izany mikoriana pitoniana ny Tsiribiana. Eo amoron-drano mitoy ny fiainana, anjony mametraka rato, omby midina misotro rano, ankizy manofahofa tanana eny amin'ny morona. Eto Miandrivazo dia misy ilay circuit descente fleuve Tsiribiana izay anisan'ny mahasarika mpizahatany tokoa na amin'ny alalan'ny lakana kely izany na amin'ny alalan'ny kanoto na bateau à moteur. Izany dia miala eto Miandrivazo, maromaro koa 5 amby telopolo kilometra miala Miandrivazo misy an'ny Masiakampy eo daholo ny miontrana zany dia 3 andro moa nanaovana izany. Matory eny amorom-pasika indroa ary ny hafaran'io circuit dia any amin'ny Tsiribiana. Anisan'ny maro ny zavatra hita amin'izany ary isintomana antsika mpizahatany indrindra moa antsika malagasy mihitsy mba hankafy ny arenana anantsika io. Ary ny vidin'ny fidinana amin'izany moa dia omena lanja manokana, ataontsika hoe miaina ny tarifa ho antsika malagasy izay misitraka na mieritreritra hanao an'izany ka dia misarena antsika ho tonga amin'ity Miandrivazo zany ary ianao ilay descente de Tsiribiana.
amin'ny matsirobiana azy a tsirobohany dia matetika no mahita voay amin'ny renirano eny amoron-drano. Raha tsara vintana dia mahita gidro mandehandeha eny amoron-drano eny. Efa hatramin'ny ela ny tsirobiana no lalana lehibe ho an'ny mponina manodidina azy, fitateran'ny olona, fitateran'ny entana, fifandraisana amin'ny vohitra. Ho an'ny mponina mbola ny renirano ny lalana lehibe indrindra, fa ho an'ny mpitsidika hafa kosa ny dikan'ity dity. Toana ialana mitabataba ny tanàna, toana hijerena, hiainona ary hiainana ny natiora amin'ny hafainganam-pandehan'ny rano. Rehefa mandeha ny fotoana, miova ny endriky ny tontolo, ary ao anatin'izany tontolo izany no misy toerana iray manan-tantara, Anosinampela. Rian-dranomidina avy eny ambony, mamorona dobo voajanahary eo afovoan'ny zava-maniry. Le tantarina Anosinampela, na tonga Anosinampela dia tany taloha tany zany mbola tsisy lakana fa tsy ala ohatran-dreto ro noentina. Dia misy olona eo amin'ny 50 eo nitondra anazy. Dia anatin'ny 7 andro anao miakatra avy any baka Tebekidro ziskany Masakapa. Dia amin'io kanefa misy olona, misy lehilahy hoentin'le lakana, hoentin'le sambo dia misy vehivavy. Dia tamina tonga Anosinampela satria mako misy mako apela hoentin'le lakana. Dia sendra nizavatra tsy fanarana tamin'ny andro ny tao. Sendra hoe mety tsy naloha frenga asa le olona na salalana le vehivavy. Dia tamin'ny andro taloha dia Anosinampela eo nisy vato be tena ohatran'ny nosy zay. Dia raha fa tsy nalohan'le fre le vehivavy mody sary nijanona ny pipi le sambo. Dia raha fa nijanona ny pipi dia nivoaka aby moa zany le olona. Dia raha fa voaka le olona le vehivavy iny taraiky teo. Dia raha fa taraiky teo le vehivavy dia farany tena anao tsy nandoha fre fa aleo anao ajanona eto. Dia eo moa zany le vehivavy manao za tsy mety fa aleo hoentiny any za mba hiaraka aminao. Eto mako anao tokony hijanona satria tsy mandoha fre anao. Dia napetraka amin'le nosy io le vehivavy, nosy io vato eo. Dia izay zany nahatonga ny hoe Anosinampela amin'ny kaikin'ny kasikady Anosinampela mako misy an'le vato eo. Amin'izao mako izy fa tsy eo efa lasa an'le cyclone tamin'ny andron'ny mandala Madagasikara dia fa noety rano any le vato dia fa tsy tatsony amin'izao. Taorin'ny ora maro teny ambony rano, honga ny fotoana ilana sasatra, mangatsiatsiaka ny rano, mafana kosa ny rivotra eto amin'ny faritra andrefana, taona fohy ilomanosana, ialana sasatra, ankafizina ny akanton'ny toerana. Fa tsy maintsy tohizana ny ty. Eto amin'ny tanàna Ambatomosay indray toerana lavitry ny fandrosoana, ahitana ny alana baobaba voalohany amin'ity lalana ity. Ambatomosay ny tanàna toerana ty ny Ambatomosay moa dia midika hoe Ambatimosaina. Zany hoe misy vato zany ary alohaloha ariky io vato io le antsoina hoe Ambatimosaina satria tamin'ny andro taloha nisy olona sendra nitsidika an'io vato io. Dia raha nitsidika an'io vato io le olona dia nandinidinika hoe ahoana ary ty vato ohatra somary hafa misy mako le forme-n'le vato. Dia raha Ambatimosaina ohatran'ny karazana vato mampisaina olona zany le forme-n'le vato ao. Dia izay nahatonga an'le toerana ty hoe Ambatomosay. Zany hoe karazana vato zany misy olona nijery anazy ohatran'ny hafa be le paozin'le vato, mampieritreritra, mampisaina olona ny paoziny. Dia izay no nahatonga an'le toerana tanàna tetsy hoe Ambatomosay. Manomboka midina ny masoandro ary ny andro voalohany amin'ny tsirobiana dia efa manakaiky ny afarany. Rehefa hariva miova indray ny dia, tsy hôtely no hiandry eto, tsy efitrano misy rindrina, fa fasika amoron'ny renirano. Eno ametrahana amin'ny bivouac, trano lay, atsangana ny lay, omanina ny sakafo ary rehefa miletika amin'ny masoandro
dia manomboka ny ampahany hafa amin'ny dia lavitra ny jiro sy ny tabataba ny tanàna, kintananarivony, ny fikoriana ny rano, ny feon'ny bibikely, eo ny fahanginana. Eto toa mijanona vetivety ny fotoana, fa vao maraina dia esoriny iray ny lay, diovina ny toerana ary tohizana ny dia. Any faharoa, verina amin'ny renirano ny dia, tsy kelikely miseho ireo vohitra eny amoron-drano. Anisan'izany ny tanàna ny Begidro, vohitra nanana toerana lehibe teo amin'ny fanakalozana ara-barotra, indrindra tamin'ny barotra Paraky. Faritsy Begidro zay dia betsaka ny olona mamboly paraky. Paraky dia rehefa maina dia hoentina any Antananarivo anamboarana le sigara an'io sy melia ary revy. Masinina fanaovana ny pressy anatina saky. Rehefa vita anatina saky izy dia hoentina amin'ny kanoty miakatra makany Antananarivo. Begidro aloha nisan'ny mandeha le fampianarana, le fitaovana no ampy. Zao hitantsika ny table écran zao. Ty zao zara fa misy dia ao ambady zao tsisy table écran mihitsy. Dia ny laglasy koa tsy ampy koa. Mianatra maraina, tsy mianatra tolakandro. Zay mianatra maraina tsy mianatra tolakandro. Zay mianatra tolakandro tsy mianatra maraina. Noho ny tsy fampian'ny laglasy. Le laglasy zao nisy cotisation ray aman-dreny amin'ny boriky. Dia le misy mpitsidika mpandalo regny koa manampy avao koa. Magnome vola, magnome fitaovana ohatra hoe tôle, ciment, fer, azonay amboarana an'ilay raha. Dia misy sasany magnome vola dia i agnaramana an'ilay olo mamboatra azy. Ankehitriny mbola mifamatotra amin'ny renirano ny fiainam-ponina, fanjonoana, fambolena, fiompiana, hitaterana. Rehefa arivondray miverina amin'ny bivoaka, pasika, ay, afo, hira na iray hafa eo amoron'ny Tsiriby, toy ny iray irahana mena amponina miaraka amin'ny diky lalaka fampisehoana. Ny fahatelo, mivondray ny endriky ny Tsiriby, mialalaka ny renirano, ny malalaka koa ny tontolo manodidina, ny miseho tsikelikely ireo baobaba voalohany, famantarana fa miditra lalindalina kokoa amin'ny tontolo mampiavaka ny faritra andrefan'ny Madagasikara ny dia. Tanàna iray lalovana Ibila, mpamokatra tsaramaso, efa miakatra ny vokatra, tonga avokoa mpivarotra. Abila dia tanàna faharoa amin'ny faritra vokatra tsaramaso amin'ny faritsy Menabe. Ny voalohany moa zany dia Miandovazy ny voalohany vokatra tsaramaso amin'ny faritsy Menabe, fa misy toerana ray koa dia hoe Abila, ty ny faharoa faritra toerana vokatra tsaramaso koa. Toy ny dia ary tonga ihany Belo sur Tsiriby, eto no mifarana ny fidinana amin'ny renirano, saingy tsy mifarana eto ny dia satria miandry any Bekopaka ny Tsingy.
Rehefa tafidina tao belo sy orotsiribiny, miovy indray ny fomba fitaterana. Lasa ny charente, mpiara-katikaty raha no misolo azy. Tsy mora ny lalana makamy be kopaka, lalana tanety, vovoka, lavaka, dia karana sy fidinana. Mbola misy sakany iray tsy maintsy resena, ny renin-dranony manam-bolo. Tsy tetezana no ampiasaina eto fa baka, fiampitana fohy 30 minitra, saingy anisan'ny mampiavaka ity lalana makany be kopaka ity. Rehefa tafita, tohizana indray ny dia. Be kopaka, vavahady makany amin'ny Tsingy de Bemaraha. Eto, toniova tanteraka ny endriky Madagasikara, Tsingy de Bemaraha, toloray noforonin'ny vato sy ny fotoana, nandritra ny atapitrisany taona. Ny rano sy ny rivotra no nanasokotra tsikelikely ity vato soka ity, niteraka tapitendrombohitra maranitra, lava-bato, antsana, ary lalakely mifampitohy. Ao anatin'ireo ala sy antsan'ireo no misy ny zava-mananaina maro mifanaraka amin'ity tontolo miavaka ity. Anisan'izany ny sifaka. Ny karazato ny plante médicinale maro be ny karazany izay ampiasain'olo lokaly ety mba hitsaboana aretina madinidinika, ohatra hoe marary andoha, marary kibo, vizambizana reraky, vehivavy voavy miteraky, dia maro be le karazana plante médicinale lato. Ty zany tenenina amin'ny teny siantifika hoe forêt dense sèche caducifolier, zany hoe zany ala maina. Satria ny ala eto amintsika zany le ala aty amin'ny faritsy andrefan'ny nosy zany tsy mitovy amin'le ala any Antsinanana. Le ala any Antsinanana ohatra hoe any amin'ny parc national any Andasibe, any zany no ahitana an'le ala mando, zay le hoe forêt humide. Fa ny ala aty andrefana ala manintsy andravina, vao maina ny tany dia manintsy andravina zany le hazo. Ny fitsidihana ny Grand Tsingy dia mitaky herim-po sy faharetana. Mandeha, miakatra, midina. Wow! Miakatra sisa. Apa yang? Wala, miakatra totohatra sisa. Mamaky vaky ilanilana tery. Ary eto ny fotoana tena andrasana indrindra, miampita amin'ireo passerelle miantona eny ambonin'ny antsana, avy eny amin'ireo toerana avo, miseho manontolo ny akanton'ity tontolo tsy manam-paharoa ity.
C'était trop bien. J'avais vu ça comme photo et c'est mieux. C'est mieux en vrai. Si, mais c'est beau, alors ça va. C'est vraiment une expérience à faire malgré les quelques difficultés, c'est-à-dire l'escalade surtout. Magnifique. Magnifique et en fait assez accessible. On est avec des enfants, on est avec 4-5 enfants là, 5 enfants. Et ça se passe super bien. C'est très beau, c'est très chouette, ça va à un bon rythme. En plus, on n'a pas trop de soleil, c'est un peu couvert. Non, mais c'est très beau. Et puis on a eu la chance de voir des lémuriens en bas. Et voilà, c'est vraiment magnifique. Nahafinaritra, tena nahafinaritra, savoly koa izy fitenenana izay. Mafimafy kely le izy fa tena tsara, manana zavatra tsara i Madagasikara. Mampirisika ny malagasy hitsidika an'ity nareo? Tena mampirisika zany a, tena aizan-drasana ela zany le izy fa jereo Madagasikara, tongava aty amin'ny aiza dia ho vazaha foana ny hijery ny zavatra tsara. Mampirisika zany mba hoe tongava aty, rehefa misy moyen moa zany fa somary sarotsarotra ihany koa vao tonga aty. Madama nanaona ny resaka fizika tao Minjakenjana ve sa nanao? Ho an'ny olona tia randonnée, trail, resaka association forte zany tena mety le izy, ohatranay tsy natia an'izay dia tena mahafinaritra be. Misy ihany koa renirano ray mamakivaky tontolo maina be vato no manam-bola. Eo anelan'elan'ireo antsanavy no midina ny dianay manaraka ny fikorianan'ny rano ao anatin'ny gorge du Manambola. Arakaraka ny idiranao amin'ny antsana no voamaika amin'seho ny akanton'ny toerana. Tsangana manodidina ireo rindrina vato no sokirin'ny fotoana sy ny herin'ny rano. Ty zany le hoe vavarano Manambolo ny renirano andrefa ny nosy maromaro ihany ny renirano. Ao zao ankaiky ny districtny Belosi Tsiribina misy an'le hoe renirano Tsiribina. De ireo renirano roa reto zany Tsiribina sy Manambolo samby mikorina makany amin'ny canal de Mozambique. De ty le atao hoe Manambolo velo satria hoe avy amin'ny teny hoe velona, satria ty renirano ty zany tsy misy fotoana mba mahamaina azy. Na dia mandralo amin'ny maintany mois de juillet, mois d'août, septembre, octobre de misy rano foana ty zany. Mandavan-taona zany ty misy rano foana fa tsy mety ritra zany ty. Zay le hoe Manambolo velona foana zany ty renirano ty. Ny source an'ity renirano ty zany le fiandohany avy any Antsinanana any ankaiky ny Tsiron'ny Mandidy any misy an'le tendrombohitra atao hoe Tsinjorivo. Misy an'izay le hoe Tsinjorivo zay de ty renirano ty zany mipoitra avy eo ambanin'io tendrombohitra Tsinjorivo zany, avy eo mipoitra le ty renirano ty de mikorina mianandrefana de mamakivaky ny plateau-ny Bemara. De misy Grand Canyon hoy izy ny géologue canyon, de mandalo ao amin'ny elakelaky ny Bemara zany ty renirano ty de mivoaka any amin'ny canal de Mozambique. De ato misy trondro be da be, misy fia, misy tilapia, misy poisson chat hoy izy ny teny vahiny, gogo zay le fomba filazanay azy aty hoy izy saka hoy zahay aty amin'ny Sakalavan'ny Menabe, gogo le fomba filazanay azy. De misy voay, misy crocodile ato, fa amin'andro antoandro manao zao zany tsy de fahita loatsy le crocodile fa amin'ny alina zany le crocodile ho tena mivoaka. Eto ny lakana kely de toa kely de kely eo anatrehan'ny habean'ny natiora. Fa Manambolo tsy renirano mitondra rano fotsiny, mitahiry tantara sy lova ara-kolontsaina ihany koa. Ao anatin'ireo antsana sy zoy no ahitana ireo fasana lazaina fa an'ny vazimbo izay mampatsiahy ny fisian'ireo mponina voalohany sy ireo tantaran'ny fandimby teto amin'ity faritra ity. Toerana jain'ny mponina izy ireny. Ny fasana dia tsy toerana tsidiana fotsiny fa lova maneho ny fifandraisan'ny olona amin'ny razana
amin'ny tany ary amin'ny tantara. Andrena voavo. Andriana voavo zany nandeha nakaty andrefana izy, nahazo ny tsirony mandidy, dia misy anabaviny a izay atao hoe ampelamana. Dia ireo roe zany nandeha nagnandrefa ty dia niaraka amin'ny fianakaviany marobe, dia nisy olo maromaro koa zany niaraka tamindreo, dia nandeha nagnaty andrefana agnaty. Dia lafa tandrefa taty am'izao zany reo dia nipetraka tao antsignatsignana tao, antsignanan' plateau be maraty tao reo nagnorom-ponenana. Rehefa nipetraka tao zany reo dia ny tena chef de groupe tam'izay a dia Andriana Voavo. Dia tao izy lasa mpagnarivo be tao, lasa nana omby maro be, dia lasa nana andevo maro be. Dia lafa tao am'izao zany nisy tsy fifagnarahana zany izy sy le anabaviny, izy sy ampelamana, nisy tsy fifagnarahandreo tao. Dia tezitra le anabaviny, dia mbola nanohy le nandeha nagnaty andrefana ndraiky. Dia zay le mampizara hoe misy le vazimba antety dia misy le vazimba andrano. Le vazimba antety zany a, igny le nitarihiny dadilahy Andriana Voavo. Andriana Voavo nipetraky tao a, dia maty tao, dia nilevy tao. Fa le vazimba andrano a, zay nitarihiny ty anabaviny ty, nitarihiny ampelamana, miaraka amin'ny fianakavia maro be koa nagnaraka azy, miaraka amin'olo maromaro. Dia nandeha nagnaty dia nahita an'ity tsingy ty am'izao zany reo, dia tapa-kevitsy nipetraky tato. Olo maromaro zany nipetraky tato tam'izay fotoa zay. Ao anatin'ny antsana mbola hita ihany koa ireo zohy sy lavaka voajanahary izay manampy mistery amin'ity tontolo ty. Rehefa mitohiny dia miamiena ny tabataba, ny feon'ny rano sy ny rivotra mandalo eo anelanelan'ireo vatolampy no manjaka. Reny rano mitondra ainy, mitahiry tantara ary mampifandray ny olombelona, ny razana ary ny natiora. Eto tsy ny toerana le ihany ny tantara, fa ny lalana makany amin'ny ihany koa. Grotte moa zany adika amin'ny tenin'ny sakalava ty Menabe atao hoe zohy. Zohy zany agnaran'ity amin'ny sakalava Menabe, fa amin'ny teny vahiny izy a dia atao hoe grotte. Dia ato amin'ity parc national Tsingy de Bemaraha zany maro be ny grotte ato. Tena tsy tambo isaina fa manjatony, satria ty parc ty ngeza be, eo amin'ny 250 km zany ny halavan'ity Tsingy de Bemaraha ty. Dia ny sakany a eo amin'ny 12 à 14 km ny sakany. Maro ny zohy ato anatin'ity, zany hoe zany maro ny grotte. Dia hiditra amin'le grotte voalohany zany zahay ato iny atao hoe grotte d'Hirondelle. Hirondelle zany misy vorona antsoina hoe hirondelle ny anarany amin'ny teny vazaha. Dia ato anatin'ity grotte ity a misy stalactite. Stalactite moa zany amin'ny terme géologique misy vato karazana hoe nisy rano nitsonika tany amin'ny million d'années, nitsonika avy ao anatin'le vato a, dia nitsonika moramora, dia miaraka amin'le dépôt calcaire, dia namorona le concrétion, dia namorona vato miendrika mitsotsorika mianambany a, dia iny ny antsoiny géologue hoe stalactite. Dia raha vao iny le rano zany mitete ambany a, dia mamorona an'le concrétion miakatra, dia zay ny atao hoe stalagmite, hoy izy ny géologue. Dia itsofoka ato amin'ny première grotte zany amin'le grotte voalohany a, indraindray mety ahita raha manavy kely, ahita an'le petite chauve-souris, indraindray mety tsy ahita. Tonga ny andro farany, toy ny lana ho be kopaka, miverina amin'ny lalana ny 4x4 ao anatin'ny ora vitsy, lasa lavitra ireo tsingy, fa mbola maro ny zavatra miandry, miverina mandalo amin'ny belo sur tsirbiny, eo mitohy makany morondava ny dia, ary rehefa manomboka midina ny masoandro, miseho tsikelikely ny lavidavitra ireo hazo lehibe, ny baobab, toerana tsy maintsy lalovana ny baobab sacré. Azo goavam-be izay tsy vitan'ny akantony ihany ny mampiavaka azy, fa mitahiry tantara sy finoana nentin-drazana. Ho an'ny mponina, toerana masina ity baobab ity, ka hajaina sy tandrovina, satria heverina ho toerana ifandraisan'ny olombelona amin'ny tontolo ara-panahy sy ny razana.
eo ambanin'ny alokalony no anisan'ny anaovana fombafomba sy fangataham-pitahina araka ny fomba mampanao sakalava izay mbola velona hatramin'izao. Mampatsiahy fa tsy azo fotsiny ny baobab fa anisan'ny rova ara-kolontsaina sy ara-boajanahary mampiavaka amin'ny Menabe. Tony tsy nandalo teto ihany koa raha tsy mitsidika ny baobab amoreux, hazo iray lehibe mifampitohy sy mifamihina toy ny olona roa mifankatia. Lasa mariky ny fitiavana sy ny firaisan-kina izy ireo ka masarika tsidika maro tonga hijery izany endrika voajanahary tsy fahita firy izany. Mampitohy ny vatan'ireo baobab roa ireo ary toa mampiseho fa afaka miara-miaina sy mifamatotra ao anatin'ny fotoana maharitra ny natiora. Ho an'ny mpitsidika toerana iray hitehirizana fahatserovana izy io, indrindra rehefa miletika ny masoandro ka mamorona aloka manaitra eo amin'ny lanitra. Rehefa manakaiky ny takariva dia tonga eo amin'ny iray amin'ireo toerana malaza indrindra eto Madagasikara ny dia Allée des Baobab. Amin'ny ora farany amin'ny andro miova loko ny lanitra, mijoro manoloana ny masoandro milentika ireo baobab, feno mpitsidika ny toerana, eran-tany malagasy sy vahiny. Reto toa miverina ao an-tsainy indray ny dian'ny andro rehetra, renirano, ny vohitra, ny bivoaka, ny tsingy, ny lalana. Dimy andro efatra alina ary dia iray izay mampitambatra tontolo maro nanomboka tamin'ny rano, ny tsirobi na ny lalana. Avy eo tonga ny lalana tanety, ny vohitra, ny alamaina, ny tsingy ary farany ireo baobab. Isan'ny nikarakara ity edy nakany miandry vazo hatrany amoron-dava ity ny Riri Voyage.